NHD tantara nosoratany Rabe Fisainana Fenosolalaina na Orima Fisaina. Ireo mpamelona ny tantara: Sarobidy, Niony, Sophie, Mirado, Alain. Mpandray feo: Antonio Rasamulson. Mpanatotosa: Alain Rabe Manatso. Tiarabaina ký zanako natratra ny fahadimy amby folo taona. Lehibe sahady ndry ty marina. Misaotra betsaka kiny ny tiako a. Ray volana taloha nandehana ny dada tany amin'ny mandrakizay no nanomanana an'ity fanomezana tolotra ho andry ty amin'izao vaninandro an'io izao e. Zany Ty anaka raisam-pifaliana. misaotra. Fisaorana foana dia fisaorana tranonao tolotra anao. Ndrisy tsy natrea nidady intsony izao fotoana izao. Efa fantany fa ody izy dia efa nomaniny aloha io fanomezana io e. Ay, inona ara no ato? Sakafo dia ho hitanao izay ao anatiny rery. Ay, kapa tsy fehikibodratra tsara tazy e. Hafa kely izany a. Hoe, mbola misy taratasy tsara be namboarin'ny dada kokay. Ay, tsy nampoisiko. Mamerina fakasitrana feno sy mitafotafo aneny a. Faly ny zanako. Tena faly. Aiko tsara dada fa misy dikany avokoa izay fanomezana omeny olona. Ina izao ny afatra napetranao amin'ireo? Vakio aloha izay napetranao anaty taratasy dia zavaiko indriny dikan'ireo fanomezan'ireo avy eo e. Maka toerana. Ay, nikaliany dada tsara izany soran'izany a. Vakio mafy rery lova dia eritrereto tsara izay lazainy a. Lovatiana malala orom-batsoa. Zanako tiako indrindra vavitokany aiko. Mbola tsy nisy ianao anaka dia efa nisy nahafantatra. Vao mitorotoro natao akibo ianao dia efa voafaritra ny planina amin'ny hoavinao. Mandehana amin'izay antom-pisianao amin'ny andro rehetra mbola omeny anao. Dada. Lova, aza sembanina amin'ny ranomasy izao andro tsara sarobidy ho andry izao akia. Dada, sarobidy loatra izany afatra petraka ao amiko izany. Tsapako tsara amin'ny mahazo anao anaka. Rehefa tony tsara ianao vao miteny a, zany a. Dinay manokana ty kapa sy fehikibotra ty amin'izao vanim-potoana izao e. Fanomezana voatokana mihitsy izy izany. 15 taona ianao izao ry lova. Tsy zazakely intsony nefa tsy olon-dehibe koa. Mianatra andeha irery, hamakivaky ny lalam-be ny fiainana. Ary ianao safidy amin'izay tokony hatao sy tsy eo amin'ny fiainana isan'andro. Fa hono izany safidy isan'andro izany ry neny? Isan'andro anaka dia misy safidy foana eo anoloan'ny tsirairay a. Mazava. Dia omeo amin'izay arany dikany rehetra fefaliana be aka. Izao a? Eo anatrehany dia lavitra ezaka tsy maintsy izoranao anaka dia ilainao ny kapa. Ny kapa izay hiaro ny tongotrao tsy haratra sy tsy ho tafitonana eny am-pandehanana eny. Ay ve, tsy maintsy mandeha na tiana na tsy tiana. Ny fiafarany izany mbola tsy fantatra. Tsy maintsy misy fiafarany fa ny amin'ny farany no mioto ny vokatra ny fafiteny an-dalana. Tsy izy neny fa mahaliana be izany. Miandrandra vokatra tsara ny amin'ny farany. Izay no ilaina ny fifehezan-teny eny am-pandehanana eny. Ay ve, dia izay izany ny anton'ity fehikiboty. Fa nanaona koa sara ny natao hoditra izy roa e. Natao hoditra satria mafy sy mateza ny hoditra toy itony. Mila zavatra maharitra sy tsy mora simba eny am-pandehanana eny mba ahatonga ny mitanjony.
Aha. Lova, Ahoana tompoko? inona ny fandaram-potoananao amin'ity fialan-tsasatra kely azonareo ty? Ka vao mieritreritra nge za zao roneny e. Fa misy sosikevitra angany aminay. Ie, misy mihitsy. Ay. Tiako anatrika ny lasoan'ny adolatsy any Matasoa ianao e. Iny e, naliana ihany izy io fa Ahoana indray anaka? ka mikasa hiaraka haka-rivo-dranomasina izay telo mirahavavi-mpinamana roneny a. Hiaraka haka-rivo-dranomasina aiza nareo telo mirahava? Hany folo pointy. Iverinao vitan'ny ariary ve izany fikasanareo izany ry Lova? Ka zay nge tsy manofa trano rehefa andro neny e. Misy azonareo petrahana fotsiny angany? Hitaneny le raha misepampianatra amin'ny Lomanona iny. Manana trano fandraisam-bahiny amin'ny folo pointy izy dia nomeny efitrano iray mamaipoanao izay telo mirahavavy hipetrahana ihany mandritry ny herinandro. Dia manaiky an'izany ve ndray mandreny laingo sy liva namanao? Ka neny nge sisa anao andrasana ny hefiny ny olona efa vonona ny andefanay daholo. Tsy afaka nome hevitra raha tsy miresaka izay samy lehibe. Iny ihany koa. Tsy mety amin'ny eritreritro ry Lova ny andefanareo zazavavy kely ireo izay mbola daladala indraindray any tany lavitra tsy misy ray aman-dreny ihany. Andao amin'izay so ilozan'ny fiara eto ka? Efa dodina ny andeha mihitsy anie izany zanako izany e. Mainka andao aneny sady ve? Iny eny koa. Misaotra betsaka aloha neny amin'ny fitokisana amin'ny famelana hiala sasatra miaraka amin'ny namako a. Mahatoky ny fitezanana ataoko anao fa izao Endry neny? Zaridaina sosikanto andriny voninkazo iray hafa kely ny tenanao ry Lova. Samy te hioty ny felany mivelatra mahafinaritra ny mpandalo rehetra. Ao ny te haka-aza-keriny amin'ny alalan'ny herisetra. Ao ny te anao lango malefaka. Iny dia ahoana ny atao roneny? Ka anjaranao tompony ry Lova ny miaro azy amin'ny mpanararoatra. Ianao ny tompo-tsafidy. Avelanao olonangosan'izay te hitango rehetra io ve ilay felam-boninkazo sarobidy aminao sa hoterisinao amin'ilay mendrika hioty izany ampanajana sy ampamendrena? Misaotra neny iny misy eritreretina tsara izany. Tonga avasoa izany zanako izany. Merci. Indray tsara azadino mivavaka. Zaray aman-dreny tsy mahita izay ataonareo any fa misy maso iray mijery ianareo foana any. Hitany avokoa izay ataonareo rehetra. Merci neny Soavadia. Ravisoa, iza nitady azany? Ohatran'ny feutsy vaovao amiko tsony Aleo aloha jerena dia ho fantatra. Aiza olo? Andray, Docteur Mita, ny zanako, tonga soavy lavitra aloha Miona aminao. Tafahoana ihany sika marina. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tafaverina somatsara eto amintsika indray ianao. Misaotra ry Neniravo hitako ianao fa tena eniko ny fahasoavana ery. Ianao io tamin'izany ala teto mbola ianao ihany koa ny vatanako amin'izao fahatongavako izao. Sika anie miaraka amin'ilay tsy miovy. Fa misaotra aloha amin'izany fijerinao azy zany. Dia ara-bainana vita sy ny fianarana niratovina tany tany lavitra tany. Misaotra indray ao ambony nanome any fahafanana avy tanany fianarana Rehefa on zoto sy finiavana amin'izay atao dia tsy maintsy mahatratra tanjona fa elana izay fotoana ny anaranao izay fianarana foana ny fiainany. Raha misy ny mbola azo atao dia tohizana hatrany. Raha mbola sitrakan'Andriamanitra dia atao izay atao Izay indrindra. Ary mba aiza ho alova efa tovavy be izy hitako any amin'ny tambajondra seratsera any mantsiko. Tovavy efa ary elatra Ary elatra hoana ry Neniravo Ka miaraka amin'ny namany manao fialan-tsasatra ny folo pointy ihany koa. Haka-rivo-dranomasina hono. Namana tokisana? Mpiara-mianatra aloha ry zareo ny samy ao anaty fikambanana dolatsy eto am-piangonana Tsara izany ka. Efa tsy misy fiaran-dalam-by intsony orona eny makany Toamasina. Ny avy eto Andrenivohitra ny tsy misy intsony.
nisy any aloha teo aloha nampoteny mora manga sy tomasiny fa toa efa nijanona koa le izy. Matsiaro ny fandehanana rehefa farany herinandro maka-rivotra tany aminareo taloha tany Ampas-Potsy Garary neny ka. Lasa lavitra reto izany fahatsiarovandry izany a. Efa taona maro lasany izay. Fahatsiarovana mahafinaritra ny fandehanana fiaran-dalamby tamin'ireny sady amin'ny kilasy voalohany mipetrakako. Be amin'ny ankizy aloha tsy mahafantatra an'izany hoe mandeha fiaran-dalamby avy eto an-drenivohitra makany amorontsiraka Tsinanana izany. Lova nisany. Tadidiko faly ery mijery ny ankatony gara lalovana rehetra. Ary ny gara Ampas-Potsy ny tena tsara tamin'io. Ny fijanona fiaran-dalamby mampisakafo ny olona tao amin'ny garandasy be na resaka. Ireo karazana voankazo isan-karazany teny amin'ny gara nandekaleka sy lorendava. Mahasalama na izay deren'ny masina izay miditra amin'ny vava. Tantara mipetraka fahatsiarovana sisa izany rehetrarehetra izany. Mandalo sy miva koa ny zavatra rehetra. Dia variana tamin'ny fitanisana fandehanana fiaran-dalamby sy ny gara teto ko. Kainy fotoana mandeha ihany. Misy ihany zavatra mila tsaroana amin'ny fiainana. Hafa iainana erineny izany fahafinaretana tany anaty lamasinina izany. Indrindra moa rehefa tafaraka maromaro, milalao karatra sy midômy, mihira sy mitendry gitara. Rehefa te hitsangana dia mitsangana, rehefa te hatory afaka mitsotra, afaka mandehandeha sy mandreraka. Marina daholo izany. Dia aleo aloha vadika ny resaka fa ataony fahazazandry iny tsaroandry etoko. Nanamarika ny fahazazako mihitsy izanyko. Lasa ny saiko eto hoe mba ho lasa lavitra toandriva izy ole kialatokako iny amin'ny fianarany. Raha ho aminy faniriana te ho tafita sady tsy variana amin'ny zavatra hafa dia ho lasa lavitra izy. Mila mailo amin'ity fandrosoany ity fa ny ratsy ny itsika lalany. Dia matoky andria mba hakikeza izy dia mba ampafantary sy toroy amin'izay tokony atao sy izorany. Solondreniko ianao, efa nentiko tondra vaviko lova. Mafy ny fifamatoram-pihavanana nisy teo amintsika hatr'izay ela izay. Aza manahy ianao fa ho akaikeziko izy. Fa hono ary niza. Mikasika inona moa no tena nahalalinao tany? Mikasika andreny sy ny zaza. Dia mitsodrano anao anakaty tosany adidy sy ny andraikitra miandry anao eto amin'ny firenena. Dia ho mpitsabo miavaka mitondra fandrovana ianao eo amin'izay sehatra rehetra misy anao. Misaotra indrindra ary neny tamin'izay tsodrano nomenao azay. Mekara tao anaty fiara. Isako io vehivavy mianatra tao anatin'ny fiara io. Atao voaka ny fiara indray izy. Sao dia olon-dratsy azy. Aleo Tadidi lova angaza? Mitsy. Tena tsy tadidiko. Inona ny tsiky sy miramirana natserovako anao? Manahoana? Salama tsara. Mbola kely fondry miala teto tsy mbola enina taona tamin'ilay nanatitra anao teny amin'ny seranam-piaramanidina izay telo mianaka. Tsarondry tsara ny fotoana iny. Fahatsiarovana mipetraka eo amin'ny fiainako iny koa. Tadidiko mihitsy tamin'ireny fa alery aho hoe hiditra ao anaty fiaramanidina hiaraka taminao. Dia nitomambe indry taminanao velomanareo. Za koa indritra anaty fiaramanidina. Sady miana ireo ny nalahelo. Niveriko ohatra ny leny amin'ny seranam-piarakodia ka. Dia ilay mahazo mipetraka eo mandra-pafeno fiarakodia ka fanotra be mihitsy ilay izy. Misy fahatsiarovana mampimety ho iza foana ny fiainana. Indrindra ny amin'ny fahazazana. Sany ihany ny jerena sy hamantarana an'izay tokony ho fantatra amin'ny fiainana andavanandro nge mba tsy hanaovanaova-po. Efa lehibe kindry ity ka. Nahafinaritra ny rivotra masina tamin'ny folo-poity. Ny andro tsy dia tsara loatra izay no nanamaloka kely azy tany. Efa nahazo rivotra izany. Tsy efa vona hiatrika ny ady farany izany. Tamin'ny vao nanomboka ny taom-pianarana nge dia efa nisy fa vononany. Mahafinaritra izany. Sady tamin'izany andro izany anie tonga dia fantatra avy hatrany ny ankizy nahazo bakalôrea. Fa ahoana no nahafantarana an'izany? Izay rehetra nahazo ny mari-pahaizana baka dia manao fanompom-pirana any ivelan'ny tafika. Manao salopety maitso. Izany. Ohatry ny miaramila izany. Miofana any amin'ny toby miaramila dia avy eo alefa mampianatra. Na miasa any amin'ny birao-mpanjakana. Dia nitana basy izany nareo. Dia navikisy kely efa fanadinana tamin'izany esa ve dia nanao an'izany koa? Fiofanana miaramila no natao. Milanja basy sy mitifitra tamin'izany.
tamin'ny voalohany ary nasainana anao na kely azako. Izany. Avy eo nivoaka ny didy dia izay tsy ampy-taona tonga dia manompo fianarana, fa ny feno-taona kosa manompo ny firenena mandritra ny heri-taona. Nahita zavatra kosa naroko. Sady nafinaritra izany nandreraka. Sambatra kely nareo navita fianarana sady lasa lavitra koa. Ary toa miseto akindry. Tsy haiko hoe ho tonga hatraiza moa ty izaho amin'ity dada efa tsy eo tsony. Na eo dada na tsy eo, ny fahavonon'Andria mianatra no zava-dehibe. Izay eto foana no anandria hatramin'ny farany izay tiandry hijanonana. Misaotra key fa misy anareo mankahery aho. Eo foana amin'ny fotoana rehetra kia. Aza misalasala kia manatona amin'izay zavatra efa nampiana. Lova tena niova, be resaka, falifaly lava, mirahira foana ato trano. Zaho magaga fa tsy toy izany intsony izy tato ato fa malay kiomana, malay miteny, malomalo kendrika, fa misy inona ary? Tompo, inona reny mahazo an'ilay tokako iny? Fomba ny ankizy miala sakana koa ve ny toy izao? Raha tsy misy fiovana dia ho resahako moramora mihitsy ka. Mbola tsy taitra foana ary lova. Tsy hianatra. Dia aleo aloha hoterena ka. Ory lova! Lova! Tsy mianatra angano tsy mifoatra amin'izao? Ka tsy hianatra ary neny aho. Maninona ny zanako e? Maninona ny tsy andeha hianatra? Marary ary neny aho. Aiza marary ianao? Etsoko dokotera? Ny lohako nge marary. Tsy mila etsona dokotera izany ka. Ngamba mivokatry ny tsy fampiana torimaso amin'ilay famerenan-desina. Lanjalanjao ihany fa sao rehefa tonga ny fanadinana vao sahirana eo. Maty momoka fotsiny izay neretana tany aloha tany. Fa andaminao fandaharam-potoanako amin'izay aho manomboka amin'izao hoe efa akaiko koa nge ny fanadinana. Raha tsy antsoina dokotera neretina dia miomana fa sao anahirana ny any am-pianarana any? Ka aloalory neny iverina tory fa tsy zakako izany lohako izany ka. Ao rehefa hiezaka natratra fidirana manaraka dia ohatrany hoe izany hoe tara. Tsy haiko mihitsy izay mahazo an'io zazy io ry mihitsy afambajereo a. Aiza izy? Ao any efitranony ao. Atsoko. Aleo jereko fa neny mindrasa eto ihany. Eny ary, za efa miasa sainany aminy. Fa inona ary ny aretina mahazo anjanako ny maharitra ela raha ny fizahana tao aminy ao za. Ka ahoana aretina sarotra ve ny mahazo azy no elabe ianao nijery azy tao? Fitonitsaina no ilainy. Fa maninona ny zanako? Inona ny mahazo any lova? Mitony tsara ianao dia amboary ny saina ary neny fa mitoejazy lova. Inona tsara ny lazainao dokotera? Mananjanaka izy. Zay nahiko. Aleo atsoko ka. Ary hoe izy neny? Azoko tsara ny fahatosopana tena nandray aman-dreny amin'izao toe-javatra mahazo azy izao. Nahoana dia nafenina tamiko manina ry lova? Okary nendravo aza mikasitanana azy ianao. Nahavitany atao ve vao hoe mifona neny, mifona neny? Misy tokoa ny fihetseham-po amin'izao toe-javatra toy izao fa aleo milamina ihany sika e. Izao very lova ny voandalana nentina avy any amin'ny folo pointy a. Rehefa mena fahafahana dia manana roatra manao fiainana dala. Tsy napoziko ahoana? Izao no izy rehefa tsy mihaino mianadray aman-dreny. Tia andrakandrana. Misy voky eny eny izay atao e.
Tompo, midiran-tsehatra amin'izao tranga miseho izao ianao. Efa fantatry ny olona mampitety zazandry izao. Efa lazaiko azy. Dia inona ny heviny? Mbola midina amin'ny fianarana noho izy fa tsy teraka sy tsy hanambady. Izay Nendry, ny olona mieritreritra no aviny fa tsy sasaina mindry manao zavatra tsy ampiverana any. Efa natao raha matoa dia tatazo ny vokany a. Raha niraraka tsy azo rofina ary Neny izany a. Tsy aleo ve mihevitra izay tokony atao isika fa misy antony daholo ny zavatra rehetra matombotra ange. Ay izany olona izany izao? Tsy haiko sy misy azy amin'izao. Tafaraka tamin'ny 10 pointy fotsiny izay dia nifindainy koa raha tsy mandeha jony. Mety sapy amin'izay olona tsy fantapotro izao. Efa tonga amin'ny tanjona izy ka tsy hifanerasera mindry intsony. Ka hoanao firy volana izao kibondrio? 3 volana. 3 volana? Dia ahoana no eritreritry indriry lova? Efa nresaka tamin'izy ato dia hoia aleo alana. Dia mbola ampitombo fahotana indray ve tsy misy tahotra n'Andriamanitra mihitsy? Andatsaka aina indray? Iombono tamin'izany ianao ve dokotera? Anasoavako ny mpiara-belona amiko nanomeza ilay nahary amin'ny talenta sy ny fahaizana fa tsy amitehako ny hafa mihitsy. Ny fiain'ny anana nataoko teo anaty an'Andriamanitra sy ny olona amelonaina fa tsy amono. Raha izay anatra sy fanabeazana natao tamin'ny lovo izay a. Tena tsy nisainiko hoe ho tody toe zavatra toy izao ianao. Fonaneny a. Mariny. Inoko fa efa milamina sy tony tsara izao Neny a. Tsy maintsy mitraka e. Hiatrika izay ho toyany a. Tsy zaharery koa anie no misedra ny toy izao amin'izay mananjanaka vavy. Izay mbola tsy sendra no mireharery Neny a. Ny avoako ny apitsy tsy mbola fantatra ka tsy azo rehariana ny fiainany. Tsy fanenjehana ny fiainana fa ny toyny tsy fantatrao. Mifampiresa tsara nareo mianaka. Ampy io izy hitraka sy hiatrika fa ny fiainana mitoy fa tsy mijanona. Efa nifampidinika izahay ka. Faly efa ho tohizany ny fianarany. Mbola nala fanadinana izy na io toerana misy azy io ary. Zazavavy manana herin-tsaina izy. Manam-piniavana ny arina fa tsy hijanona ao anatin'ny fahalovana. Mahatoky ianao amin'ny fikarakarana azy mandrapatonga ny fotoana velon-jaza azy. Efa manara-maso ny fahasalamana izy sady manome toro-hevitra azy ny amin'izay fomba fiainany mandritra izy mitondra voako izao. Omeko toro-hevitra ianao amin'izay tokony sakafony sy ny fomba hitondrana azy ato an-trano. Mbola zaza tsy ampy-taona mantsy iziko. Tena zanaka indriry Mija. Tsy manary atao anatin'ny sarotra. Raha tsy teo angambindry dia asa na azo ateto. Za mety mbola nadino sy analavitra nareo rehefa misy manahirana fa misy ilay eo akaikinao foana sady miadinao isan'andro. Marina mihitsy ankizy izany a. Mbola nasahady ty setra kely. Ohatran'ny voaingana ilay mikikisan'ny atsi-tsaina. Niaritra ny esy sy ny tondromolotry n'izay mahita sy mahafantatra rehetra izao. Na hinangina ihany ireo tsy mba diso teo amin'ny fiainana rehefa elany ela. Zakako ny alahelo sy ny fahatsoapana tena noneny tamiko izay tsy mba nanana afa-tsy za mantsy izy. Vao mivelatra amin'ny fahatandroako dia efa naika nalalo sahady. Dokotera Mija moa sady rahavavy. Raha tsy teo izy nanelanelana anay sy Neny tamin'ny torohevitra maro samihafa asangamy seho. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony no ny ainako. Gaga ny olona fa teraka soamantsara sy nila fandidiana ary salama tsara izay mianaka. Naniry ananjanaka lahy tata fa tsy nahazo ry zareo noho ny fandaharana. Ny voalohany jafony ny lahy. Sady faly ny nalahelo Neny nahita anay mianaka. Fifaliana rososina ny ahy. Sady nahazo taranaka no afa-panadinana.
Tsara ny filazam-pahaizana azoko tamin'ny valim-panadinana bakalorea. Miaina am-pilaminana izay lerain-janako any. Ho latsa sy henatra ho azy ny fahitany anay mianaka indray andro any. Matokisa sombony haiko fa raha mbola eto neny tsy maintsy tafita ny anaranao. Maman chérie, tiako be ianao. Misaotra sombony haiko. Zaho koa tianao sady tsisy atakaliko anao izany. Gaga ny namako mahita anao. Hoe? Mbola tena tanora kely hono maman. Ohatry ny io ve hono dia fa miteraka. Zoko vavy hono ianao. Dia ahoana hoy ny zanako? Dia hoe sady soko vavy iny ho any reniko. Rano mihitsy. Tsy manana maman toaly isany. Eny e, mideradera ny mamany any amin'ny namany andray zany ny zanako. Mamako tsara tarehy, tsara bika, vehivavy endry sy mahay, tsy misy mitovy aminy. Misaotra zanako fa sao tsy azo ireharehanina ny fananana mama toy izany fa mandalo izany lazainao rehetra izany. Tena bandy tsy misaina sy tsy amperitreritra koa aloha izay bandy sanamitaka sy nanary an'izao sipy izao e. Andrery sitra. Bandy tsy misy atoraka koa ngamba. Sitra, tsy mety izany fomba fiteninao izany. Aza manao tsinotsinona olona toy izany ianao. Avela ho izy ho any fa tsy mahasoa antsika ny fiarahana aminy. Tsiry maman raha tena lehilahy tsara sy manam-pahendrena izy dia miseho manonitra izay vitany tamintsika nandritra n'izay 12 taona izay. Izy konge ihany izao mitady antsika e. Raha tena mitady izy efa nahita antsika na tamin'ny Facebook ihany azy e. Samy manana ny zavatra mahaliana azy ny tsirairay. Ny ahy izao vaovao no mahasarika aho fa tsy nifandray amin'izao karazan'olona tsy fantatra rehetra izao. Efa tsy ny raharantsika hatramin'ny voalohany izy dia tsy raharantsika tsony e. Eo anatrehan'ny vady aman-janany ihany izy amin'izao fotoana izao dia endry tsy manam-pahadosoa. Aza mitsaratsara olona toy izany ho ianao. Fa inona ny arovanao an'izany mpanitsy alehany izany e? Zetra. Efa nampitondra henatra sy naika nanapotika ny fatany ranao ne izany olona izany. Zanako ny fitiavana ange manarona ho tamaro e. Tsy tao an-tsainy ny anapotika fa tratry ny tsy azo nanoarana izy. Vokatry ny safidy diso teo amin'ny adolatsentiko no zakaiko. Amin'ny fotoana hita aksionako amin'izany bandy samy mijoro miatrika any adidiny izany dia ahita bandy ohatra azy tamin'ny fatany rano koa izy. Raha fantatry ny tompo fa mahasoa sy mahatsara antsika ny fionana aminy dia eo ny sika. Fa raha hitondra olana mino ahy ianao fa tsy ahita azy mihitsy tsika mianaka. Fa ho aiza amin'ity andro efa alina ity ianao raiky? Hoay, azafady fa tsy voateniko mihitsy. Ho aiza ianao e? Misy tsingeritaona naterahana bandy akama izao alina izao dia ankalaza izany izay pekama rehetra. Fa hono ahy tsy mety atao amin'ny andro mazava ve izany fankalazana izany e? Mianatra ne amin'ny atoandro e. Izao no malalaka ny fotoana. Ka raha hemotra amin'ny fotoana hafa ka. Maman androany ange ilay datin'ilay rifa tsy amin'ny fotoana mety amindry e. Aiza ianao izany e? Zanako tsy tery lalana angeny ratsy e. Ao anatin'ny alina maizina ny fanararaotan'ny mpanao ratsy. Aza asiana blème ki maman chérie aleo aloha ny sandy kely mba hisy amuzy miaraka amin'ny bandy akama. Izany fomba fiteny rehetra izany ny lesona azo avy tany amin'ny bandy akama rehetra tany. Fitenin-jatovo izany. Nareo koa efa mitady haka ny fahanterandry bebe sahady. Setra, zanako tokana amantany ianao. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ary mahasoa sy mampandroso avokoa. Miakatra indray ny moral amin'ny madame Lova tompon'ny orinasa mpamokatra gazety vanina. Eny e, aza omena haja ny sy any io foana e. Efa mihevitena ho lehibe mantsy ianao. Aza enona ihany izay teneniko. Azafady maman, izay lazainao dia enoko ary ankatoaviko. Tsy misy tia ankoatranao eto an-tany. Eo amin'ny kion-dalana ny fiainana ianao izao anaka. Kion-dalana maro be no alohanao. Ka
dia anjaranao misafidy an'izay izoranao. Fomba ny zatovo angeny mandany hery sy manandrakandrana amin'ireo karazana sapanan'ireo e. Ary be ny mahita loza sy mitondra takaitra rehefa tafavoaka ao. Mahaliana be izany resaka ao izany. Anjaranao misafidy anako. Na izotra amin'ny lalam-be mikodana ahafahanao manao an'izay tianao atao ianao, na anaraka ny lalan-tery izay ny tokony atao ihany no azo atao. Raha i maman no hipetrahany safidy dia aiza amin'ireo no izoranao? Ny any lalan-tery ary tsy ala ao mihitsy ny diako e. Dia hisafidy izotra izy ity za. Maiza misafidy setra. Nisafidinao anio no mamaritra ny ampitsonao. Sy fandanikery fa fandovozan-kery hietrenany ho avy ny taonjatovo. Ny tarigetra dia ny soa ihany fa tsy tahaka izay. Andray, ifamosivy alina izao. Efa dia mbola tsy tonga ato an-trano foana ity setra. Mampiaya any fihetsy ny tato ato izay ka. 12 taona lasa izay nananatra eny tamin'ny fiainan-jatovoko. Nandreseko lahatra azy hamela hiala sasatra miaraka tamin'izy miravavy namako tany Folopointy. Sapanandalana tsy izy no nandramako ny dirana. Ary alahelo sy nenina ny valiny. Ny tahaka izay no nameno ny feo ny fieritreretana. Handray 12 taona ny volana ambony kotiany zanako dia ho diso lalana koa ve sanatria. Enganeka tsy izy izany tompo. Dray eo, ianao no mahita ny zanako iny amin'izao fotoana izao. Apetraka eo am-pelantananao ny amin'ny rehetra. Arovy amin'ny ratsy izy tompo. Tario ianao safidy tsara eo amin'ny fiainana izy. Miala tsiny aty maman fa taraika alina. Variana tany amin'ny mpanazatra anay tany ah. Fa inona nefa no nahavariana tsy nahitana ny andro efa le? Isy fifaninanana ara-panatanjahantena ataonay any ivelan'ny tanàna afaka tapabolana dia nandinika an'izay izay. Ay. Ka aiza ho aiza amin'izany ary amin'ny fanomanana amin'ny fanadinany? Tsy taitra maman, mandeha tsara. Tsy maintsy azo tsika io. Eny e, reninao anaka. Hazana fiainana sombinaiko. Misy olana angany fianaranao? Inona no afeniko anao? Zany ho inona ny olana? Ny ninangina ny andro ilay zanany maman mba hitsotra amin'ny marina sy ny zava-misy tany am-pianarana fa toa tsy nisy hatramin'izao. Iza indray no nanao tatitra diso tany aminareo tany? Mbola andainga amiko ihany. Inona ny gafo nataonao tany am-pianarana moa no tsy namela ny talenareo anao tsy nianatra nandritry ny 3 andro? Tena kopindramama nataony lary setra. Manontany ianao ne Aleo mibaboka tsy hampisolana sy tsy hampitondra alahelo azy. Sy mahateny? Noverinao fa be atao amantsy dia tsy araka an'izay mitranga any am-pianaranareo any Sarobidy amiko ianao sombinaiko. Ninona didy sy andraikitra mitambesatra amiko. Tsy ataoko ambany javatra ny aminao. Na ara-tsaina io na ara-batana, indrindra fa ny ara-panahy. Tsy maintsy manome fotoana ho anao hanarahako maso ny fianaranao sy mba hiresahantsika, hiarahantsika maka-rivotra tsy indraindray. Saotra tompoko, hafa noho ny renrehetra ianao. Mifona fa nampitondra lahelo anao. Na nanolana tamin'ny ramosepampianatra kajinay Ka inona le olana? Tsy haiko maman. Ninona? Tsy haiko fa makahala azy tanteraka. Isaky ny mahita azy dia eritreretiko hoe izy ilay olona mpandositra tsy miraharaha-taranaka. Isaky ny taranjaka azy dia mikafo manan-kirotana no ataoko. Orsetra. Efa nahazo fampitandremana intelo tao amin'ny birao fa tsy menoko. Ny ahavoaroaka tsy azo anatrika ny taranjaka-kajo ny tanjoko. Amin'izay tsy mifanatritava amin'intsony. Setra. Maman,
tsy nitaizana ho ankala olona anako. Fitiavana sy fandeferana no namboleko tao anatinao. Olona tsy nanao ninninina anao ve dia ankalainao tsotra izao e? Tsy nanao ratsy ianao ange izy e. Ary tsy misy idiran'izany Ramose izany akory amin'ny fiainantsika. Zara tsy mahafantatra azy akory. Sady izao ange e, taranja fototra amin'ny sokajy misy ianao ve dia ho tsinotsinoavinao? Fantatro izany fa tsy haiko ny antony. Fa ahoana no nahafantaran'ny maman an'io tranga io? Zanako ange ianao e. Raha misy zavatra mahazo anao any dia izany no tsy mahazo aina voalohany. Tsy tafandrimandriny aminao ato dia nanokana fotoana nakany am-pianarana anareo. Tamin'ilay ianao voaroka tsy nahazo nianatra raha tsy mitondra ray aman-dreny. Asesiko ny zavatra tsy nety nataonao angamba no nahatongavako tany am-pianaranareo. Merci maman amin'ilay fitiavana be. Mba kely aloha. Ianao tonga tany tsy fantatro fa gaga any tsy nahabe diara ny verina nianatra. Ny olona dala sy tsy saina anaka ny mpanankirotana fa tsy ny olona endry sy manan-tsaina toanao. Ilay notsika koa tompony filaminana fa tsy tompony fikorotanana. Tsy misy olona mahazo dera sy sitraka amin'ny fambolena korotana izany e. Dia izao? Efa nifona tamin'ny Ramose izany ianao? Tsy fona amin'izany ah. Setra, ny ankizy tsara taiza dia mahay miaiky ny fahadisoany ary manonotra ny tsy mety nataony tamin'ny zavatra tsara. Voaray tompoko. Ary aza misaraka amin'ilay mazava fa ny fiainana tsy misy mazava tsy fiainana sady tsy misy dikany. Merci maman. Tsy niompy ahy ianao fa nitaiza sy nanabe ahy. Saina, vatana fanahy. Hafa ihany ianao ry reny tiako. Be fandeferana sy fitiavana. Saronanao amin'ny endrika mirana sy tsikitsiky lava eny amin'ny molotra ao ny olana anaty sitra ianao samirery. Letim-ponao sy arahanao manomery hiatrehanao ny adalako sy ny fanaratsiana ataon'ny olona anao. Any aminy ianao no mitaraina sy miatsampy rehefa reraka fa tsy amin'ny olona. Asehoko amin'ireny olona manao tsinitsinina anao ireny fa miady ary miandrandra ny fandresenao ny zanakao. Vao anty tovolahy-bikana sady tsara tarety. Tokoa. Bikana sy tsara endrika manahaka amin'ny mamanay ah. Mampiaiky volana ny olona mamanay. Tsy amin'ny endrika sy bika ihany fa amin'ny toe-panasy ny fahaizany koa. Zany ah, tsy mahay manaraka ny reniny koa zany ny zanany. Ny azo ny vankilakana ary totoa. Ny tanina ny rininy tsara. Sady efa mahay miteny koa ah. Ilay lakana vita tamin'ilay hazo tsara ve no azo antoka fa tsy hamadika ny mpandeha ny ampovoan-drano be? Raha tsy nivadika ilay lakambe eo aloha dia tsy hivadika koa ilay laka kely ao aoriana satria izay lalany ihany no arahany. Ilay mpivovo voalohany mety mitandrina sy mandeha tsara, fa ilay manaraka mety mierikerika mandeha amin'ny lalan-dratsoko. Na mitoditodika aza ny maso fa ny saina mifantokany amin'ny toerana hitodiany dia tody. Matoky alahy ny olona akaiky ny fony lahy lesy ah, fa tsy ho rendrika eny ampovoan-drano mihitsy ny laka kely ny lahy. Manana finoana e. Vaovao mampivarahontsana sy mampalahelo ohatran'izao hatrany ve no aseho amin'ny mpamaky gazety isan'andro e? Tsy mba misy vaovao mahafinaritra mihitsy. Ny zavatra ratsy koa aloha mampiazakazaka ny olona ho jereny. Miova ny fiainana sy ny lalam-piarahamonina ka. Tsy manaitra izany ny tsara sy mety fa ny fanohatra amin'ireo ny mahaliana sy hifandrotofana. Hiataka tahana ny manao ny mety sady tondrona molotra na himezana mihitsy aza. Andray, ary iny ny tilazain'ny gazety. Gaga sy talanjona ny mponina ny fokotany iray. Eto andreny vohatra fa
Paritaka ao amin'io fokontany io ny litera 3 NHD. Misy mikotroka zavatra ratsy indray ihany ho any dia ataony misavorivory amin'ireo ritely ireo ny sain'ny olona. Andeha mba hamaky gazety kely aloha. Inona indray ho no voalazan'ny gazety ato? Tratra ary naika niaran'ny fitsaram-bahoaka, ratsy tonga haingana ny mpitandro filaminana. Ilay inona tsara? Ilay fampiororo ny sain'ny olona amin'ny litera 3 NHD. Inona koa zany? Tokantrano maro no efa nametraka fitarainana tany amin'ny manam-pahefana no ity marika ity. Tsy mazava tsara koa ny vaovao avoaka ny gazetindrolovo izany. Inona sao ty hoe iny izy teo? NHD. Zavatra toy izany koa ve ny ampiasaiko isan'eto ka? Rehefa mihaona amin'ny resaka fasivela ho any ty. Fa inona ny eo ambadiky ny NHD? Lasako tamin'ny 11 taonako ihany no iainan'ilay zanako haty amin'ny 11 taonany. Tompo, ianao ny mahalala ny anton'izao rehetra izao. Omeo hery ahy etrehako an'izay hitranga siseo. Elale malaza amin'ny litera NHD. Tsy tokony handray any lahy raha ny tokony ho izy fa mahaliana loatra ty raha mahakasika any lahy ty. Dia izay no nahatonga iona amin'ny lahy alohan'ny hitondrana ny lahy ny fitsarana. Misaotranao komisera nandray ahy. Lazao ahy, izy lahy. Lovatiana Setra Arjiro no anarako. Setra ny fiantsoana. 11 taona ary mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana sokajy siantifika ao amin'ny sekoly tsy miankina eto an-drenivohitra. Ay, zanak'izy lahy. Dia inona ny ataon'ny ray aman-dreny ny lahy? I Lovatiana Malala Korimbatsony reniko. Tompon'ny orinasa mpamokatra gazety vanina izy no mpampianatra koa. Ary ny dadany lahy? Tsy manana dada ary tsy mila mandeza ny teny hoe tady izany ny sofiko komisera. Eny ary, inona mahatonga ny Setra nanao an'izao zavatra izao ary? Afatra pitainy izao tompoko. Inona no afatra tafita an'izay ao anatin'izao zavatra mampiorory vahoaka izao hoe? Tiako hitan'ny olona ny fisiko. Fa ahoana? Iriko niakatra fitsarana dia avoaka gazety sy amin'ny ainao manjery ny tantarako ary hiatefany amin'ilay tiana andefasana azy. Mba azo ny Setra-tsaina ve ny sazy miandry an'se amin'izao zavatra izao? Ary mba eritreretin'ny se koa ve ny fahorian'ny renin'se? Fantatro tsara ary ho an'ny mihitsy ny aton'izao. Vonona izaka ny sazoko aho. Ny zava-dehibe amiko dia ny mahatratra ny tanjona. Ompitehana zany no avy ny se. Mety ho potika nefa misy fanantenana koa ny fananganana azy. Ohatra ny trano rava io e. Mbola azo ahorina sy atsangana indray. Aza vaoary ny zava-miafin'ilay litera NHD ty e. Afatra no ampitaiko arak'ilay voalazako teo aloha e. Raha azo atao tompoko dia aleo mason'ireo olona izay anaraka any amin'ny fitsaran'ireo aho no hiteny. Ranomasy tsy mitsary ty e. Atsaro amin'izay ty fa mbola tsy resy akory ah. Karianaka fa aty amintsika daholo eny mason'ireo olona rehetra ireo e. Mbola vokatry ny andrakandram-piainana tamin'ny adolatentika ihany ve izao e. Mivaly aho amin'ny governer ny alahelo sy ny ranomasonao tamin'ireny fotoana ireny. Aza manamely tena sombonaiky fa trangam-piainana izao e. Ary inona no iazonan'ny komisera ny Setra ohatra amin'izao e. Mety izao zavatra ataon'izao? Mandreraka koa no mijery an'ireto olona be dia be miandry anaraka ny Setra ny fitsarany reto ka.
davarina fotsiny tia komisera fa misy inona. Brigadier, ampidiro seza vitsivitsy ato azafady a. Reto olona tononoko reto mba miditra ato aloha azafady. Mangataka fahanginana kely reto tompoko azafady. Manosoara ny fianakaviany setra. Dia nisolo tena ny fokotany miaraka amin'ny fokon'olona. Ny tompo-trano voarobo ny avy amin'ny vaky hainao manjery tonga eto. Ary ianao inspektera. Mangina azafady. Mandeha ny fotoana efa tokony eny amin'ny fitsarany ty raharaha ty. Misy zavatra tsy nahatafandry mandeha kely nefa ka nahatonga anady ady manokana azy. Nangataka izy mba tsy zaharery no iain'ny zavatra ambarana eto fa nareo koa. Andray, dobodoboka be foko dokotera. Inona no lazainy zanako eto e? Toneo aloha ny fo e. Misy zavatra nokoboniny ela tao. Zao ny fotoana mety hanambarana izany ngamba. Misy trono rano drika. Raha verontsika kely ny tantara, nisy tokantrano vitsivitsy nidiran'ity tovolahy ty akeriny. Hafahafa ny zava-nisy satria zavatra tsy lafo vidy no nalainy tamin'izany. Kapila mangirana, famataranandro, poketra tsy misy vola, misy litera 3, NHD apetrany amin'izay tokantrano avy nidirany, izay nalaza tato ato. Ry tovolahy, avelako andahateny amin'izay ry ianao. Sotra tompo. Mangataka mba ho alaina amin'ny oronan-peo izay rehetra ho lazaiko eto ary alefa ho ren'ny vahoaka amin'ny fotoana mamety azy. Afatra ampitaina ny fa ny riko ny andraisan'ilay ampitaiko azy izao afatra izao. Fa inona ny tiany ty tongafany? Ny anala-baraka ny masaka ao andohany. Tena setra araka ny anarany ty zafikeloko ty marina setrasetrainy mihitsy ny fiainany. Mampalahelo ny ren'ity bandikely ty. Tsy mora ny miatika n'ity tanjanaka lahatokan'izany e. Vehivavy manaitra maso koa aloha ilay ramatoa e. Manambaka tovovavy kely mihitsy a. NHD. Any amin'ny farany vao omeko anareo ny fanalavana azy. Lahatokany reny koa. Tsy fantatro izay lehilahy nametraka atao an-kibon'ny neninay. Nanamboatra any nataony dia tsy hita intsony izy. Efa 12 taona izao. Sao dia mba hiteniteny foana eto ary ty setra ty. Nankahala tanteraka ny voalahatra ho raiko eto an-tany io hatramin'izay nahatserovako saina ka hatramin'izao. Tena makarary ny sofiko indrindra ny mandreny teny hoe dada. Mikikika anaty fa tsy misy maheno mikikikako izay lalovako. Andray, tratry ny ratra anaty lalina ny zanako marina. Nampikobona ny feriny akory izay nataoko azy rehetra. Toizo. Tsy nisy nampahory ato ao an-tranonay. Izay nilaiko dia ny mamanay voasolony koa ireo zavatra nalaiko tao an-tranonareo ireo. Ny nikona tao izao ary fantatro ny miandry tiako fantatry ny olona rehetra ny fisiko na dia tsy te halala ny fahavelomako aza ilay fototry ny fisiko teto an-tany. Nanana fomba fiady afa-tsy ny ohatreretiko mihitsy ty setra tika. Nitondra takaitra vokatry ny toko-pitiavana lainga teo amin'ny 12 taona ny mamanay. Iderako sy isorako azy ny fahasahiny mijoro miatrika ny fitezana sy ny fanabeazana. Na teo aza ny fanarabiana sy ny tondromolotra izay nataony izay mahafantatra azy. Nanabe sy ny taizy mamao fa tsy niompy niaritra ny mafy izy. Tako ny tsy fananany rain-janaka izay mba anjara toerana nametrahan'Andriamanitra azy tamin'ny asany sy teo amin'ny fiarahamonina. Mangina setra! Ampy izay fa n'Andriamanitra ny ady. Kely sisa maman chérie dia angina. Avelao izy amoaka ny ao am-pony fa oraiketina an-tsoratra alefa ny amin'ny fitsarana izany. NHD. Na noho ny elokor dada. Noho ny eloka vitan'ilay hoe dada koa no nahatonga anao izao. Najaina ho raiko izy fa tsy ny rara iny izany aja nomena azy izany. Mba ho tsapany fa misy adidy sy andraikitra tsy vita ny fanantsirany aty. Ary anenjika azy foana io n'ilay fasana io naiza misy azy. Nataoko izao anatra amin'izay mbola manonina taony. Meloka izy fa nanodikodina zaza tsy ampy taona. Any amin'izay misy azy any anefa izy dia izy ny tena marina sy tsy misy tsiny.
Fomba ny olona manao fahadisoana sy manao ny tsy mety ny hoe manao asa tsara be dia be anakonan'izay lasa ratsiny. Izay ady nataoko izao ho an'ireo zanaka mitovitra angamiko sy amin'izay ireny miady rery tahaka ny maman. Setra resiny se tena manana fisainana sy paikady afo se. Ahoana kory niny ny fihetsiko amin'izay izany? Za koa aza mba gagako. Jereo ane retsy mangofotra ane za retsy tena marina moa. Setra zanako tiako. Mifona mifona za io olona nakalainy sesiny nampitondra alahelo anareo mianaka io. Ahoana tsara hoe rakomsa elany raiko. Za ny rajery rainse. Ay kosa tsara sy mahafinaritra. Rajery malalako. Tatazo le tia ny vokatra ny mangidina mpisotron'olona anay mianaka. Samy bantsika izao no mifanatrika eto. Ampahafantariko an'lary le mpandositra didy ty fa efa ela ny andrasako an'izao fotoana izao. Tsy nde azoko ny ratsira sikidroka fatifaty izao ianao anaka. Maman. Aleo loentina mivoaka azafady eo. Maman, kosikoseo e. Autorisation ya police fa de apitozy eto a. Elany nampitomany amin'ny maman. Setra iny ty ataonao? Nahita mipitapita rehefa fetin'ny ray tamin'ny fahazazako. Elany nanakoran'ny ankizy ataloha tany am-pianarana hoe zazasary. Fona lesy a. Tsy fahitana ny lany tsy mba niainako tao anatin'izany fiainana konana feno sy mirindry zany. Moka mo lesy a. Avy amin'ny lany tsy mba nampisoniny kaheko eo amin'ny anjarany ray. Ary ny toko fitaka nataon'ny lany tsy mba nahafahan'ny mamany velatra toy ny tovovavy rehetra tamin'ny fatanrany. Fa kely dia niatrika didy. Fona lova. Ny fahitana ny labandy malenty samijoro iny mbola mahasafitra azy eto. Io fa efa miratra kosa izy e. Mifona. Setra. Onaro lova. Rajery. Mifona ho a. Zanako sy ny vain-janako. Atovy reza elaminanareo e. Alao ny fatotra amin'ny setra inspektera. Za fatorana. Za ny foty izao olana rehetra zao e. Efa vonina ny zaka ny vokatra ny ataony ny atiry le ry e. Fa tsy kanosa sy tia tena toa any lahy. Lesinareo mianaka e. Raha mba fantarareo fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia mitady anareo mianaka ary manantena ny eona aminareo. Tsy mbola nisy nasoloko ny toeranareo e. Tsy noeritreretiko hoe zavatra toy izao ny eonantsika telo mianaka. Miara-miasa aso tokoa ny zavatra ary neny rafisoa. Tsy takatry ny saina fandarany ao ambony ndraiky a. Tena vatosoa tsara tefy azoko iambozonana ianao ry lova. Sambatra ny lalako ny fanozy tamin'ny lalanao raha afako. Maritseron le teny filamatrana izay raha maniry zavatra iray ianao avelao izy alalaka. Raha miverina dia anao, raha tsy miverina dia afoiso. Tena avelanao alalaka tokoa. Tsy afaka hanerenao amin'izay safidinao tompoko. Nangina dia ny andriam-paharetana an'izay ataon'ilay mpandahatra ny fiainako. Tsy nanary ny fanantenako nino fa amin'ny fotoana tsy eritreretako dia ho tonga ilay nandrasako hatriny ela. Tsy menatra marina izay maharitra miandry Izay mivadika ihany angeny menatra. Miaiky ilay ravaka sarobidy miafinao am-ponao ahy. Ianao koa mba manana fa tsy hainao angamba ny namoaka azy. Commissaire Rajery sy Ramatolova. Azafady fa manelingelina ny dinika ataon'ny mpiray anaka. Tsy misy manelingelina izany eo e. Senga izao nandraisana eto e.
dia ararotina ny mba mifampizarany vaovao tamin'izay ela tsy niona an'izay e. maman inona indray ty maso mangano any ty e. aseho ihany papa le molotra ho feno hoesintsika nanarina ny adinao nandritra izay fotoana lava izay. Ka ry anako, Ny maso mangano any sy ny ranomaso latsaka ny ely ty tsy voatery ho alahelo foana e. Mety vokatry ny hafaliana izany. Zato izany aky. eny e, faly efa ny fankaty sy ny fanaratsaina ihany nareo mianaka. Natahotra hoe hifankahala foana reto mpianaka. Aiza kosa e. neny atsoko hoe dada sy neny nareo manomboka izao. Ataovy lety izay tiany lahy. adinoneny ve le teny averinao amiko foana hoe Hoe tsy nitaiza amin'ny fankalana ianao sady tsy namboly hotroko tato anatiko. eny e, ny fangaro tato anatiko ny alahelo sy ny fankahalana. Sarotra tamiko ny nanadino ny mafy nampitondраiny antsika. Nefa tsaroako fa nisy olona ray koa nijaly sy niaritra mafy noho ny nataoko. Namela ny heliko izy ary namafa ny lasako rehetra. ndry sombinaiko. Efa nifamela tamin'ny fomba madio sy marina aky izay mianaka. Dona kely aloha ry dada hitany neny an'izany a. Zany ary. Mahafesa-danja amiko loatra izany teny hoe dady izany ankehitriny. Satroka anonona izany foana. eny e, ndry isaorana ny avo indrindra naka nandamina ny fiainantsika. Nakambana ny dada tamin'ny dahatonjary mpampianatra kajy anaika iny no nahatonga nila vaniny tamin'ny tany am-pianarana. Dia ahoana tokoa aloha ny aminareo mianaka izao e. Mananjanaka eny sy mahatsapa ny fahatsony any isika e. Na ny fidy ange dada jery ny fidy aneny lova ho renin-janany. Vitsy ny olona be fitiavana sy feno fandeferana toa azy. Renin-janany. Izay aloha nareo izao fa rehefa vita ny fanekenareo eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra vao atsoina amin'ny teny hafa nareo. Anangana trano vaovao sika dia NHD no ataontsika anarany. Litera manan-danja amintsika ireo e. Fa ratsy ireo tsy mbola tafahoany sika telo mianaka. 10 pointy no atsangana le trano a. NHD samy manana ny dikany tsika telo mianaka. Ny anisetra NHD noho ny Elcor dada. ary ny anjery inona? NHD nahatsapa ny adosoa ny dada. Ary ny ndrika. Ny avy NHD ny atsara ny dada. Fa ahoana? Tsara sady mpanao ny tsara ilay raintsika e. Ny lalana rehetra izay mitondra ny antsika sy ny zavatra ny ainantsika telo mianaka dia nanehoany ny fahatsarany sy ny fitiavany antsika. Noheverina ho ratsy ny litera NHD fa nanova, nanaitra ary nahatonga sain'ny olona maro izay nahalala ny zava-miafiny. NHD Tantara nosoratany Rabe Fisainana Fensolalaina na Orima Fisaina. Ireo mpamelona ny tantara: Sarobidy, Niony, Sophie, Mirado, Alain. Mpandray feo: Antonio Rasamulson. Mpanatotosa: Alain Rabe Manatso.